hivatsy oela ny olana misy eo anivon'ny sehatry ny fandripahalemana tanterahina aty amin'ny faritra Antsimo andrefana ny atrikasa ho fanangonan-kevitra ho an'ireo tompon'andraikitra izay voakasika izany miompana indrindra amin'ny fanatsarana izany fandripahalemana izany no atao eto mandritry ny efatrandro resaka transversal be zany izy koa ny sehatra rehetra ka mifanandrify amin'ny resaka fandriam-pahalemana na an-tanety na an-dranomasina eny aza fa nambanin'ny tany ka mety hanotoana zay fandriam-pahalemana zay dia voakasika izany avokoa raha ohatra moa zany atao amin'ny teny teknika le izy de hoe ny programme de mise en œuvre ny plan national de développement sy ny politique générale de l'état zany dia ao anatin'izany mifantoka amin'izany ity resaka RSST zany hoe réforme du secteur de la sécurité ka izy io moa zany tsy hoe rahantsika malagasy ihany fa eran'izao tontolo zao zany dia firenena maro eo amin'ny tantara no mampihatra nytony atao hoe RSS tony ny avy eo amin'ny fiadidian'ny prime ministre no miantoka sy mikarakara izao atrikasa izao ka tonga nanokatra izany tamin'ny fomba ofisialy ny filoalefitry ny antenim'ny rahampirenena sy ny préfet ny Toliara ary ny lehiben'ny faritra Antsimo andrefana ny faritra Andrimo no hampiantrano ity atrikasa ity amin'ny manaraka